Lalam-pirenena fahafito, toerana fijanonan'ny mpizahatany rehefa hividy ary malagasy. Efa mahery ny 7 taona izao no nampisy an'ireto mpivarotra ary malagasy ireto teto amin'ity toerana ity. Toy izao ny tantarany. Safy mamonjy Katerina ny anarako dia efa 7 taona izay no nanaovako asa tanana. Dia ny andohan'ny asa tanana taonay voalohany indrindra io seza baolina 6 alina io. Dia mivarotra tady kely. Dia taty aoriana izany nivoatra. Dia lasa nanao sakosy Kenya dia satroka 6 alina io. Dia lasa nanao arina taty aoriana ohatrany hoe mivoatra izany dia lasa mitombo izany le fanaovana an'ilay anina dia tonga amin'izao tanjona izao e. Ny asa tanana malagasy aloha dia izy ihany ohatrany hoe samyntsika malagasy ihany manambara ny tenantsika satria raha manombana an'ilay entana ianao ohatra izao ty pôkety ty tombananao 4 alina. Tsy mamenatra anazy mihitsy no miteny an'io 5 arivo sy 1 alina. Misy izany sasany 1 alina. Ny vazaha rehefa mividy entana izy ohatra ianao izao manombana an'ity 5 alina. Dia izy misy ny sasany tsy miady varotra, misy ny sasany miady varotra kely. Misy izy mamy anao fotsiny izao. Mbola nisy kasikady le teo ambony tsy anany mihitsy dia tsisy rano mikoriana intsony dia ohatrany hoe lasa tsy dia misy torisina mijanona firy eto aminay fa dia lasa fotsiny izy. Mba manentana antsika izany amin'ilay asa vita malagasy mba tsy hanambanimbany ny vita gasy izany fa tsara ny vita gasy.